Mankasitraka anao hatrany manaraka tsy tapaka ny fahitalavitry ny MBS tonga soa anatin'ny fampahalalam-baovao ary amin'ity takarivany talata fa 4 volana desambra ny taona 2024 ity manolotra ny arahaba ary tomboky lasy tomboky vavy manasanao ihany koa anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Isantarantsika ny fampahalalam-baovao ary amin'ity fotoana ity ny makasika indrindra ny fankalazana ny fetin'ny Noely omaly 20 desambra ny taona 2024 ankalazao amin'ny finiavan'i Jesoa, ankalazao amin'ny finoany Jesoa ary fahatelo farany ankalazao amin'ny fananany Jesoa. Ireo no anisany fintana ny afatra nampitainy filohan'ny FJKM tetsy amin'ny FJKM Ankadibahoaka nandritra ny andro ny Noely omaly. Afatra nosotomona tao amin'ny filazantsary ny Matio ny toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Arahantsika avy hatrany makasika izay eo amin'ny rindran-tsary ny Manora Andriamalala. Epoka avokoa ny fiangonana omaly alatsinainy 20 desambra nakana ny afatra Andriamanitra tamin'ny andro ny Noely omaly ny tao amin'ny Matio ny toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy faharoa ambin'ny folo. Ny fiesika nataon'ireo Magdela izay nahafoy sy ny tian'ilay mpamonjy teraka tao an-tranomby io no anisan'ny afatra ho an'ny mpino FJKM. Tao amin'ny FJKM Ankadibahoaka ny filohan'ny FJKM Irako Andriamaso omaly lesona telo lehibe no nomeny nandritra ny toroteny. Ankalazao amin'ny finiavana Jesosy, ankalazao amin'ny finoana Jesosy, ankalazao amin'ny fananana Jesosy. Andiary horaitsika tsiraray izany afatra zany diavana malala. Voalohany ankalazao amin'ny finiavana Jesosy. Nankalazan Jesosy ilay Mesia ny mahagriavana. Zany hoe nikatsaka zay hanomezana voninahitra azy. Ary ezaka hankalazan Jesosy zany dia hita amin'ny finiavana izay nasehon'izy ireo. Ny profony zany nandeha lavitra izy ireo avy any antsinanana hoy ny andininy voalohany lavitra zany ary tsy vitan'izany ihany fa nandeha tany amin'ny toerana tokony ho nahitany an'i Jesosy izy ireo taiza tany Jerosalema ilay renivohitra. Inona ny antony? Ny antony dia satria nitady ilay mpanjakan'i Diosy izy ireo. Raha mpanjaka ny tadiavana tsy maintsy eny amin'ny renivohitra no aleha ary tsy maintsy ho any an-dapy zany no hitadiavana azy. Zany diavana malala ny finiavana nasehon'ireo magy ireo. Ary rehefa nakao amin'ny Herody izy ireo namototra tsara tao amin'ny Herody. Natorony Herody manao hoe any Betlehema no misy ilay zaza voateraka dia lasa nandeha izy ireo. Ary zany finiavana andeha ataoko hoe masina, zany finiavana masina. Atao amin'izy ireo zany diavana malala no ampoatsiovin' Jesosy antsika koa raha hoy izy hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia rombahina ary ny mpandrombaka mahakazy ankeriny. Ny Mateo toko faraky ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo zany. Ny fankalazana an Jesosy mpamonjy riavana tsy vita amin'ny vava fotsiny, tsy vita amin'ny resaka fotsiny. Ny fankalazana an Jesosy mitaky finiavana. Dia antsona arsika riavana hanahako ireo magy. Manao ahoana ny finiavanao hankalaza an Jesosy? Hankalazao amin'ny finoana Jesosy. Nankalaza amin'ny mpamonjy riavana ireo magy ireo ary nankalaza azy tamin'ny finoana. Dia izy hoe tamin'ny finoana ahoana moa? Tsarovy riavana malala. Fa inona moa nitarika azy ireo tonga tao amin'ny Jesosy? Zavatra roa nitarika azy. Ny anankiray ilay kintana kely namirapiratra ary ny iray faharoa ilay soratra masina izay nambaran'ireo mpitondra fivavahana Jiosy nanontaniany iny Herode. Ilay kintana riavana malala no notarian'Andriamanitra azy ireo. Netsika kosa ny fanahy masina no mitarika antsika kehitriny. Araka ny voasoratra amin'ny Romanina toko 9:4 manao hoe fa izay tarian'ny fanan'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Ary ahoana no andraisana zany fitarian'ny fanahy masina zany? Amin'ny alalan'ny vavaka. Fa tokony hamaran'izao afatra zao riavana malala. Amin'ny lafiny fahatelo manao hoe ankalazao amin'ny fananana Jesosy. Ankalazao amin'ny fananana Jesosy. Nankalazan Jesosy riava ireo magy reto. Nikoaka teo aminy izy. Ary rehefa avy nikoaka ireo magy ireo dia nanokatra amin'ny fitehirizan-drakiny. Hoy ny voasoratra manao hoe dia nanolotra zavatra ho azy izy. Dia volamena sy zava-manitra ary miora. Eo amin'ny andininy faraky ambin'ny folo nahitantsika an'izany. Ary tena tahaka izany koa riavana malala. No itao manotenin'Andriamanitra antsika. Rehefa nanolo-tena ho an'i Jesosy Kristy ianao dia mankalaza azy amin'ny fanananao. Mahafoiza zavatra sarobidy, mahafoiza zavatra lafo vidy ho an'i Jesosy. Fony mbola nanompo sampy, fony mbola jentilisy ianao
ivero nge ny volany laninao hoe tany ami'rendrarendra tany ivero nge ny vola laninao hoe tany am'le fanompona rehetra natao tany tany ami'renendrika fanompoatsampysamihafa reny ka maika efa rehefa nanolotena ho an' jesosy ianao lay mpamonjy ianao nanaiky hahafoiny lanitra hakanesana ty aminao nandao ny lapan'andriamanitra hidinana ty aminao ary rehefa nanatanteraky zany famonjena zany nahafoy hatramin'ny ainy ty amin'ny azo fijaliana ko anao mila finiavana ny fankalazana an' jesosy ho iatrany filohan'ny FJKM ny hita sy tsapa-mantsy dia mora mialangalana ny kristianina rehefa misy ny asa fanompony ny anivo ny fiangonana afatra telo ny voalohany ankalazao amin'ny finiavana jesosy mba handresy ny akamona sy ny fialantsiny petatoko rehetra tsy andovantsika araka ny tokony izy ny asan'andriamanitra isika fa mitaky finiavana ny fankalazana an' jesosy ny faharoa ry havana malala ankalazao amin'ny finoana jesosy mba tena hanaiky hotariany fanahy masina isika mba tena hanaiky hiasa ao anatina fiainam-bavaka isika mba tena hanaiky hiasa eo ambany fitariany fanahy masina miorona eo amin'ny fahalalana ny soratra masina ny fitiavana ny soratra masina isika fa tsy miasa fotsiny dia miasa fa mba hotarafy ny tenin'andriamanitra ao anatin'ny rivotry ny fiainam-bavaka dia hotariany fanahy masina amin'ny fanompona sy ny fankalazana zay atao ary ny fahatelo ankalazao amin'ny fananana jesosy manomeza amin'ny fifaliana manomeza amin'ny fitiavana manomeza ny sarobidy manomeza ny lafo vidy manomeza ny tsara indrindra fa zay omenao tsy azo ampitahany nao vina nao vina nao vina na amina randry amin'ny tetemonja azy nalatsaky kristy eo anao hanavotana anao teo amin'ny azo fijaliana ny vaovao mahakasika ny fankalazana ny noely izay hatrany ary anisan'ny mitondra hafatra ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa ny filoha Marika Ravalomanana ho an'ny omaly aza matahotra ianareo aza matahotra fa Andriamanitra dia momba antsika mandrakariva tsy afoy na hasaraka antsika izy izay indrindra no hafatra nampitahin'ny filoha Marika Ravalomanana ho an'ny omaly nandritra ny fankalazana ny noely tao Imerika Sinina ho arahantsika avy hatrany ny vaovao mahakasika izay eo amin'ny rindran'ny Sariny Manora Andriamalalatrany zava-dehibe eo amin'ny fiainana maha-kristiana ny noely fankalazana manamarika ny fahaterahan'i Jesosy Kristy ny 20 Desambra ny taona 437 no nanomboka nankalazany fiangonana kristiana ny krismasy ho fankalazana ny noely nisy ny fiaraha-miombavaka niarahana tamin'ny pinto amin'ny FJKM Imerika Sinina nitondra hafatra ho an'ny vahoaka malagasy ny filoha Marika Ravalomanana nandritra izay zava-dehibe loatra ny ahafahantsika mandray ny mpamonjy mila famonjena isika mianakavy ary eo kanaiky kosa ny fandarana sy ny sitrapon'Andriamanitra. sy ny mpianatra rehetra kristianina rehetra fantatsika kristianina zava-dehibe loatra no ahafahantsika mandray ny mpamonjy fahatsiarovana ny andro fahaterahan'ny mpamonjy androany ary tsapatsika tsara araka ilay teny izay manety tseroa hoe mila manety tena isika mila mametaka marina ny tena fitanetsika tena fiangonana tena nentintsika sazaraeo mba tena ho toezantsika hatrany ny fampahalalam-baovao dia nanomboka ny zoma alina ny fankalazana ny andro ny noely ho an'ny kristianina atao amin'ny FLM Ambavadokana Itaosy fanompoam-pivavahana lehibe no nentana nanamariana ny daty ny 20 Desambatra andro nahaterahan'ny mpamonjy ny mba hantoerana tamin'izany ny fampitianarana soratra masina ho an'ny fiangonana nandritra ny androm-pankalazana ireo andro ireo indrindra fa ho an'ny omaly alatsinainy 20 Desambatra Ramano Menjanahary Mathieu Prince. Taorin'ny fankalazana isan-tsampana nataony aliny alahady 4 Desambra dia fanompoam-pivavahana lehibe nanamariana ny alatsinainy 15 Desambra ho an'ny teto amin'ny fiangonana Luteranina Ambavadokana Itaosy nampiavaka ny liturjia ny fampianarana
natao nandritra ny toroteny. Fampianarana izay niompana tanteraka tamin'ny hevitra telo lehibe finosiny atao hoe Noely na Krismasy. Ny tanjaka sy ny hery fitantarana ity dia noho ny fahatsorana indrindra. Toy ny tsotra, tantara tsotra sy ny fanetretena finosiny. Fanetretena finosiny ity tantara fahaterahana ity, io no mampalaza azy io fahatsorany sy fanetretena nananan'ireo teraka ireo. Zao ny voalaza ao amin'ny 7 ao amin'ny 2 araky ny vakina teo hoe nodidinina lamanjaza ka nampandrina teo amin'inona teo amin'ny finanam-bilona fa tsy nisy nitoerany tany an-tranom-bahiny. Tanao amin'izany le fahatsorana. Izay no mampiavaka an'ity Jesosy ity satria teo amin'ny finanam-bilona izy niteraka ary tsy nisy nitoerana izy tany an-tranom-bahiny. Tany amin'ny trano madio zany dia tsy nisy nitoerana. Lay tokana faran'izay tsotra no maneho falambanina feno fanetretena, izany no voalaza araky ny vakiteny natao teo. Fotoana lehibe manana ny lanjany eo amin'ny finoana kristiana ny Noely. Koa toetra mendrika ny maha-kristiana no ilaina hiatrehana izany ho hiatrany ny fampianarana. Eny riavana tsy afianina amintsika fa misy ny olona miady hevitra marina momba n'ity tantara-pahaterahana ity. Asiany olona resaka zany ity fahaterahan'i Jesosy ity indrindra ny momba ny daty araka ny soratra io. Na zany naty zany dia tsy mampanina antsika kristiana zay sany olona any amin'ny radio na amin'ny tele, tsy mampanina antsika zany. Fa ny fantatsika dia atao Betlehema izy niteraka, ia Maria sy Josefa no nandeha tany andeha niteraka araky ny tantarany filazana tsara telo Mattio, Marka, Luka. Izany fitantarana fahaterahana izany io no tazontsika. Na misy ny Elisabeth dina 30 desambra hoe tokony tamby zao hoe any Israely zao amin'ny fotoana to mangatsika to zao. Na inona resaka betsaka dia zay tantarany soratra masina menontsika kristianina amin'izany. Ankoatry ny fanomezana sakramentany batisa ho an'ny zazaroa teto amin'ny FLM Ambavahitokana dia fotoana ny araban'ny fiangonana ireo ray aman-dreny sy ny fampizarana vatomamy ny Krismasy izay no faranana tamin'ny firaisana latabatra tamin'ny tompo. Ny vaovao mahakasika ny fankalazana ny Noely izay hatrany ary dia mankalaza ny Krismasy faharoa ny mpino kristiana eo anivon'ny fiangonana loterana malagasy ho any androany 20 ny volana Desambra. Fa ny poam-pivavahana ny arahany pray fitandremana confirmation faranana tamin'ny fandraisana fanasan'ny tompo sy ny fizarana mamy sy ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra moa no nanamariana izany Krismasy faharoa izany. Fanady adiny ando miaratiana sy ny aro tanjona. Krismasy faharoa io no mamarita ny fiangonana protestanta loterana ny andro hoany 20 Desambra. Ara-tantara tany amin'ny taona 1930 taorian'i Jesosy Kristy no nanapahany fiangonana kristianina ankalazana ny Krismasy nahaterahan'ny mpamonjy ny daty ny 20 Desambra. Nivoatra trany zany ka taty amin'ny taona 2020 dia tapaka ny efitra fa ho tanterahana ny 20 Desambra ny Krismasy faharoa. Samy manana ny foto-keviny avy izy ireo. Foto-kevitra ny Krismasy voalohany dia ny mahakasika indrindra moa zany zay le hoe mampamonjy any Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo tety an-tany tonga olombelona izy hamonjy atsika ary hanafaka atsika amin'ny fahotana zay mamatotra atsika. Ny Krismasy faharoa dia manana foto-kevitra ny amin'ny hoe fijoroana vavolombelony Jesosy Kristy ilay nanatanteraka ny fanavotana dia raisitsika zany lay fanavotana tao amin'ny Jesosy Kristy zany zay no ankalazaina amin'ny Krismasy voalohany. Fa ny Krismasy faharoa kosa dia ny hoe entanina ny kristianina zay nahazo ny famonjena nanana Jesosy Kristy ao am-pony hizara izay mba ho vavolombelon Jesosy Kristy izy eto amin'izao tontolo izao. Krismasy fanavaozana miainga avy amin'ny loha hevitra io avokoa ny ompana ny toriteny sy ny afatra nandritra ny herinandro.
ny tantaran'i Stefana araka ny voasoratra tao amin'ny boky ny asana apôstôly toko 7 no toriana tamin'ity krismasy faharoa ity ho an'ny teto amin'ny FLM matobo fanantenana 7 hektara izay fahatongavan'i Jesosy aty anatintsika izay mitondra fibebahana ny fanahy masina raha teo manavontsika mba hialantsika amin'izay mety mbola endriky ny fahalemena samihafa araka ny fitondratena fa mba hitombo amin'ny fiainam-pahamasinana zany kristianina ary tsy mijany amin'ny kristiana tsirairay avy ihany fa mpaka ao amin'ny ankohonana ao firenena indrindraindrindra izany hoe raha tena miaina amin'izay krismasy hoe no andray an' Jesosy ho aompony tokoa ny kristiana tsirairay avy iaina amin'ny fihavanana satria ina moa nahatongavan'i Jesosy tetỳ tany dia le fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra sy ny samy olombelona dia hitondra fiavaozana ho amin'ny fiainany firenena mihitsy hoe fifankatiavana fiainana amin'ny fahamarinana dia izay le tena fahazavana ho an'ny firenena izay entin'i Jesosy Kristy. Toy ny mahazatra samy mankalaza ny krismasy ny isam-piangonana ny 12 Desambra. Miavaka kosa izany rehefa krismasy faharoa tahaka izao satria ny kristianina amparay fitandremana no miaraka manao ny fanompo-pivavahana ary pastora iray no manatanteraka ny asa. Nisy ny fanompo-pivavahana androany izay miorina tamin'ny fijoroana vavolombelona sy ny fanambaram-panekena confirmation nofaranana tamin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo ny fanompo-pivavahana sy fizarana mamy ho an'ny kristianina. Ny alady mialoha ny taom-baovao izany hoe ny alady manaraka ny krismasy kosa no natanterana ny absolusionna faobe izay fandraisana famelan-keloka avy amin'ny tompo ka nasana ny mpino kristianina rehetra iomina amin'izany. Toy izao kosa indray ary ny tatitra voaray ny hôpitaly Chiera makasika indrindra ny fankalazana ny fetin'ny Noely farany teo iny. 20 ny olona nandalo tao amin'ny hôpitaly Chiera nandritra ny aliny 4 Desambra sy omaly 5 Desambra 7 tamin'ireo tsy maintsy nandalo fitsabona. Tsy nisy kosa nefa narary vokatry ny fanapozinana ara-tsakafo. Olona 4 no nikasa amon-tena, olona 3 no maty akoatra ireo razana 5 tonga teny amin'ny hôpitaly raha ny fanazavana hatrany. Tatitra amintsika ny makasika izay Ravorazafy Mahenina sy mbola avatsara. Lohalarana trano ny marary miditra hôpitaly vokatry ny lozam-pifamoivoizana sy ny ady rehefa vampitaon'ny fety toy izao. 50 ny fitambaran'ireo olona nandalo tao amin'ny hôpitaly Chiera vokatry ny ady na antony hafa mifandraiky amin'ny herisetra. Raika amin'ny 30 kosa naratra vokatry ny lozam-pifamoivoizana indrindra ny kodiaran-droa. Vehivavy 2 ary lehilahy 2 no nikasa namonon-tena. Lehilahy 4 no hiditra hôpitaly vokatry ny amamoana. Lehilahy 3 no maty tao amin'ny hôpitaly vokatry ny nazo azy ireo. Rarazana 5 kosa ny tonga tao amin'ny Chiera ary mbola misy tsy nalain'ny havany. Na izany aza, nilaza ny tompony andraikitry ny serasera ao anivon'ny hôpitaly fa niena nitrangana fizaham-pahasalamana tamin'ity fetin'ny krismasy ity raha noharina tamin'ny taondasa. Niena ohatra ireo marary niditra hôpitaly vokatry ny zava-pisotro misy alkôla sy ireo tratra fanapozinana ara-tsakafo izay tsy nisy na iray aza. Ny lozan'ny soa tao anivon'ny fiarahamonina niditra hôpitaly teto aminay 5. Ny lozan'ny soa tao anivon'ny fifamoivoizana 4. Ny lozan'ny soa tao amin'ny asa tsy nisy teo amin'ny vontokatrano anaky-9. Ny lozan'ny soa teo anivon'ny lalan-dehibe ray. Ny hafa anaky 7 fitambarany 13. Ny teo amin'ny sampanavonjiaina indray ny androny 14 Desambra ny za-pahasalamana teto aminay 13. Ny hôpitaly ray nandalo 7. Niditra noho ny fisotroana zava-pisotro misy alkôla lehilahy 2. Ny saika namony ainy namonon-tena vehivavy ray. Ny andro ny 15 Desambra indray ny za-pahasalamana teto aminay 12. Niditra hôpitaly 2 nandalo 14. Ireo izay niditra teto aminay indray noho ny zava-pisotro misy alkôla lehilahy 2. Ny saika namonon-tena lehilahy 2 vehivavy ray. Ny aretina hafa no toy ny fahatapahan-lalandra vehivavy iray. Ny hafa lehilahy 2 dia vehivavy 7. Ny namony aina dia lehilahy 3. Ny razana niditra lehilahy ray vehivavy ray.
Ny vaovao mahakasika ny fahasalamana izay hatrany ary akoatra ny aretina mpahazony olona ary ny fety toy izao dia anisan'ny marongatra be ihany koa ny aretina azo avy amin'ny loto. Mila atao maivana ihany koa ny sakafo mba tsy hamizaka loatra ny vavony ary mila mitandrina manantona avy hatrany mpitsabo raha vao mahita soritra aretina hoy ny ambaran'ny mpitsabo mba tsy hitara ny aretina. Avitra Solondraibe sy Andrakoto Malalaka kosatra no mitatitra amintsika izay fanadiadina izay. Fanampozinana ara-tsakafo sy aretim-bavony ireo matetika no tsikaritra ny mpitsabo rehefa aorian'ny fety toy izao. Anton'izany ny sakafo nandritra ny fety ho an'ireo izay nanana fahafahana nanantanteraka izany. Mila mitandrina amin'ny sakafo tsy masaka tsara sy tsy ara-pahasalamana satria mety hitera-doza ho an'ny fahasalaman'ny tsirairay izany indrindra fa ny kitonotono. Ahena ihany koa ny matsiro mba tsy asan'ny taova-be loatra ka hankarary indray. Ny sakafo be moa azy afaka nanao an'izany dia tsara kokoa voalohany aloha tsy maintsy misotro rano. Mila misotro rano tsara tsika mipurifie ny vatantsika manadina ny anatintsika any fa indrindra misotro rano mafana na dia andro mafana azy. Ny faharoa mba miezaka mba manao sakafo somary maivamaivana indray mba tsy andreraka loatra ny vavonitsika. Izy aloha voalohany aloha ny sakafo matetika moa zany rehefa fety ohatr'izao dia ny sakafo atonotono anisan'ny tena mampabebe ny manao an'izay hoe sakafo atono. Voalohany aloha mila mijery tsara n'le hena hovidiny eny an-tsena. Jerena tsara hoe hena salama tsara ve, tsisy hafahafa ve amin'le hena ary hena vaovao ve le ampiasaina. Dia araka nambarako teo hoe mila fantarina zay faharoa mila fahadiovana tena mila hajaina tsara. Raha voaja tsara zay tsy tokony hisy olana rehefa masaka tsara le sakafo ary mila atao masaka tsara fa tsy hohanina amin'ny mantamanta sao dia sanatria misy otrikaretina tsy maty anatin'ireny microbe anatin'ireny sakafo ireny. Aretina mirongatra amin'izao ihany koa ny infection amibienne intestinale noho ny loto samihafa amin'ny sakafo sy ny tanana. Ny fanajana ny fahadiovana sy ny fanasana tsara ireo sakafo hohanina ihany no mila fahamailona. Ny mahazo ny olona aloha zany amin'ny ankapobeny dia ny trangana dysenterie amibienne, zany hoe misy trangana amiba zany amin'izao ka mila mitandrina tsara ny fahadiovana amin'ny ara-sakafo. Dia entanina moa zany ny olona raha ohatra ny sendra misy hoe manandolana amin'ny ao amin'ny kibo aorianan'izay nandalovantsika zay fety zay dia tsara kokoa izy raha manantona mpitsabo. Zay ngamba ny torohevitra. Matetika mavan'ny olona ny areti-kibo sy ny vavony aorian'ny fety. Mila mailo nefa manantona toeram-pitsaboana mba tsy hitarika amin'ny aretina hafa zany satria ny fahasalamana ny voalohan-karena. Ny vaovao mahakasika ny fiariana kosa indray ary anisan'ny asa be mpanao ary fandrombahana mihitsy rehefa fety toy izao ny fakana sary. Anjato ny manao izany eny Analakely sy ny manodidina eny. Misy ireo anaty fikambanana, misy kosa nefa manararoatra mitady vola amin'ny tsy ara-dalàna rehefa fety toy izao. Tsy nirehitra nefa noliana maka sary amin'izy ireny noho ny enti-manana. Ravirazafy Mahenina, mbola hava tsara. Empolo amin'izany ireo mpikambana amin'ny federasion ny mpakasary malagasy matianina ivondrona ireo mpakasary eny amin'ny sisiny rehefa vamitona ny fety no tena hitana azy ireo marobe ny Analakely sy ny manodidina. 5 taona lasa zay nanana trano evana akamarony niaraka tamina kilalao natao haingo tsara sy dadabe Noely saingy nofoanan'ny commune. Anika tsy voafentsony ity sehatra sy ity no fahamarony ireo mpisandoka sy ny tsy fampiny fanaraha-masony ireo tompona ndraikitra. Fahafantaran'ny olona zany Analakely zany dia misy tandy misy dadabe Noely eto hatrany amin'ny Ralay Jean Ralay Mongo Katsaria amin'ny Gareria rakotra sy tandy ny ary feny décoration be tabe ho an'ny mpakasary. Vola miditra aloha rehefa tsisy tandy tena mena dia miena tokoa. Raha ataontsika hoe misy ny 100 amin'izay manao stand eo amin'ny 30 eo fotsiny vola azo rehefa tsy manao stand zay. Izay voniny ny andoha etra araka ny tokony ho izy mba tsy hisiny client destin satria rehefa fety ohatr'izao be da be mivery sary mampalahelo zany ho an'ny client satria ireo tsy mahafantatra fa izay mijoro eto isan'andro no fantatry ny client hoe nareo tsy azo ny sary aminareo fa very foana isaka fety. Tsy izay nefa manao an'izay fa ny mpakasary avy any amin'ny sisiny izay tsy mety roasina ary tsisy tompona andraikitra mandroaka. 2 ariary ny sarany sary iray vita eo no eo. 900 ariary ny manasa sary iray eny amin'ny tsena lehibe mpanao izany amin'izao raha 300 ariary hatramin'ny 400 ariary izany tamin'ny taondasa. Voatery manaraka izy afekaran'izay ny vidin'ny sary. Fa raha ny tokony izy 2 arivo ny sary fa tsy 500 arivo tsony. Mbola misy ihany miady vata ho an'izay tsy mahafantatra
voka ny olana ao anatin'izay zany a mijery ny fantsambola malagasy koa zany tsy ray avy dia ohatrany hoe sahirana hoe anao dia ohatrany hoe mampidina prix dia ohatrany hoe tsy mitovy le prix a dia manahirana ihany zay zavatra zay dia ohatrany hoe zay manao prix ny ara-dalàna 4 ariary ohatrany hoe mangalatra nefa tsy mangalatra fa zay ny tokony prix satria tsy mitovy amin'ny fanasana sary taloha tsony ny fanasana sary amin'izao efa somary niakatra tsikelikely daholo ny zavatra rehetra. Fianakaviana maro no misafidy ny akasary ety amin'ny arabe. Misy ihany koa anefa ireo mampiasa ny finday eny aminy ho fitsitsiana ny teti-bolo. Mijery dadaben'ny eny dia maka sary dia izay fotsiny dia efa mahafinaritra anazy. Tsy maintsy atao anatiny satria mba fahafinaretana ankizy amin'ilay andro fety ilay izy mba souvenir. Tsy voafaritra ny vola miditra isan'andro ny filohan'ny federasiona. Voatery manao asa tselika izy ireo amelomana ny vady aman-janaka ankoatra ny fakana sary na ihany koa miezaka ny matihanina trany azony maka sary amin'ireo lanonana samihafa. Ny fitaovana entina miasa rahateo amanetsy no sandany izay tsy maintsy averina tsikelikely. Ajantsika hatreo ary ny vaovao mahakasika indrindra mifandraiky amin'ny fetiny Noely omaly eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray ary dia miaina anaty fahasairana natanteraka ny olona sy ny mpampiasa ny lalana amin'ny faritra maro eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao manoloana ny faharatsy ny lalana feno lavaka ny arabe ary diborano tanteraka amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao miampy fofona maimbo ateraky ny tatatra tsentsina sy ny fako misavovona mandraiky marary mihitsy ny mpona manodidina ankoatra ny tsena tsy mandeha ando miaradina sy nyaro tanjona. Eto Antananarivo renivohitry Madagasikara no misy izao fa tsy aiza tsy akory. Tranga iainan'ireo mponina sy ny mpampiasa lalana eto ambodin'ny sotry rehefa vanim-potoana ny fahavaratra toy izao. Ny lalana potika tsy amboarina, ny fako misavovona tsy raofina. Miaina anaty fasahirana tanteraka ireo mponina manoloan'izany. Etsy ny olona dia afa dia verina an'ilay lalana io zao. Surtout mo fako tsy mety tsy raofon'ny zareo ao ambao fa dia za fotsiny na ty. Rofoko aloha tsamy ankizy kely aby rofoko. Nambariny zareo ilay izy a dia avy eo tsy nambariny ny tapany. Fa zay zao ny akanjonay, ohatr'izao ny ambaninay. Nefa fety ny andro na ny vola raha tsy lasa tsy hita angela izy diso fanantenana aminazy mihitsy zay aloha. Nefa zay ny fidy azy dia ay tsy nambariny le lalana. Misy ordure eto ty lalana ty namboarana dia vy miaraka amin'ny ambodin'ny sotry dia aketo amin'ny pepety tsaiky 60 metre angamba anio tsy namboarina ko tsaiky hoe ambodin'ny sotry ve ty izy akibon'ny sotry tokony mba amboarina efa lasa double izy dia ohatr'izao mijaly le olona na le mivarotra na le fanaterana zordire eto raha manahirana an'le olona moa le fofona zordire koa teren'le rano mba amofona be makarary ny tena marina amin'io ngamba hoe tokony any ohatra ny pankistabapa io hoanina terina very eto sa ahoana any amin'ny tompona ndraikitra mba hanao afetam-pilamina an'le olona ninona ny filaminana andeha amin'izao fandripahalemana eto fa mahao anatin'izay ko. Tsy maintsy mirobo-drano maloto ny fanazavana ity raim-pianakaviana mpitatitra sarety ity. Io no lalany ifamezivezena isan'andro amin'ny asa atao. Mitarika tsy fahasalamana zany kanefa tsy maintsy hatrehiny. Efa tena simba be zany le lalany. Io zao raha mitohitohy amin'ity fahavaratra ity dia lasa tsisy tsony na ny andanantsika raha dia lasa mitombo ny aretina misy eto amintsika. Za zany voalohany indrindra aloha zany dia aminah zany raha n'le miandronandrony io dia lasa za manko nerinerizika kely zay dia lasa sepotra ako. Dia namanotenen'ny olona mihitsy hoe mezay ianao manao nefa nohon'le fivelomako amin'le asa le misy amiko dia tsy maintsy mikarama vao mividy kasibosy zao. Dia zany hoe raha manao an'le izy dia sepotra ihany. Dia mba tiako atao zany mba resahako amin'le hoe amin'izao andro sy fitondram-panjakana amin'izao mba hijery an'ity lalana ity fa mijaly ny vahoaka. Misy mpivarotra maro manamorona ity arabe ity. Miditra fahatsandoka tanteraka izy ireo satria tsy misy mpanjifa noho ny fofona sy ny fahatsin-dalana. Tsisy tsena mahitsy zay zavatra rano be na lalana io raha tsisy tsena mahitsy aty. Fako ny rano manana ny lalana tapaka tsy mahalafo mahitsy misy zany telan'ny rano tsy vaky loha. Ezana be mahazana eto. Ny lalana zany mba tokony hoe mila fanambarana mahitsy fa tena tsy mahalafo le olona raha mahita an'le rano dia tsisy miampita amin'ity mahitsy fa ry anatin'ny daholo ny lalana.
efa maro ny fitaraina ny mponina manoloana ny tranga mijanona ho antso anefitra nefa izany tsy eto ambodiny sotry ihany fa maro ireo lalana no simba tanteraka eto andrenivohitra izay miteraka fa simban'ny fiara sy fitohanana ny fifamoivoizana tsy lazaina intsony ny fako izay manenika ny tanàna sy ny tatatra rehetra anomboka milatsaka ny orana ho mafimafy ny fahavoazana teraka izany samy manao izay tandrify azy araka ny vitany rehetra hiatriana izany raha ny fampahafantarana nataony teo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro mety isy tangorin-drahona itoetra ao amin'ny lakan-dranony Mozambika amin'ny farany tsierinandro ity noho izany dia mety ho betsaka ihany koa ny rotsankorana ho an'ny ilany andrefana sy atsimo andrefanosy manomboka ny alakamisy na zoma ny tsiokavy any avaratra no andrafitra ny toetry ny andro amin'ny ankabendy mandritra ny herinandro itoetra any amin'ny ilana Tsinanosy ny orambaratra tombanana hitatra amin'ireo faritra rehetra manerana nosy kosa izany manomboka ny alakamisy eo amin'izay vavaon'ny sosialy izay hatrany ary dia potraka tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao manoloana ny tsy fahombiazam-pitantanana hitarafana izany ny zava-misy ny ainana tao anatin'ny 5 taona fa indrindra tamin'ity taona 13 ity misy ny mahazo tombony fanisarambambe bahoaka dia mihamarary sy miaritra ny mafiatrany hoy nambaran'ireo olom-pirenena araka izao fanadiadiny Andro Miaratiana sy ny aro-tanjony izao tsy nisy fiovana fa niara-tsatrany ny fiainan'ny malagasy taona nangidiny taona 2022 ny anitrosina tamin'ny tany ny fiainan'ny tokantrano noho ny tsy fisiany politika matipaika ny tantanana ny firenena indrindra ny sosialim-bahoaka ny an'ireo fampahazo tombotsoa ihany no miakatra fampanantenana ny betsaka hoy ny olom-pirenena hiaina krizy vaovao indray amin'ny taona ho avy io raha mbola izao no mitohy ny fananana mbola manana dia ny tsy manana moa mbola teo ihany ohatrany hoe changer fe zany le izy satria miakatra le vidim-piainana dia vahoaka koa maro ny tsy manana asa ohatr'izay raha hoe mbola mitoy zao a dia mety tena hoe maro zany ny mety andalo tena krizy indray tsika raha hoe zao no mitoy aloha tena amin'ny malagasy a misy fiovana fa misy fiovana makany amin'ny tsy tsara fa makany amin'ny ratsy izy eo ilaza azy fa hita ny zavatra nataony raha tena manokana aloha tsy dia manatena fiovana fahagagana loatra tsy fampanantenana betsaka fa fanataterahana tsisy fiatraikany loatra tsisy zavatra fiatraikany loatra amin'ny vahoaka ny zavatra natao etsitsika mahita azy ianao zany mila miketrika ohatr'izay le izy zany fa tsy mety hatra n'le mpitondra sy le amina fa ianao mihitsy zany mila miketrika dia mihetsiketsika zareo ohatrany tsy raha ny tena en général tsy mijery le aty ambany izy zany ohatrany tsy tena hitany aty misy ny nahita tombony fa misy kosa ny tena potika fiainana misy ihany ny tena tsy zarizary zaho zao tsy olo avy aty fa côté olo avy any atsimo tena hita be fa tena mihaivan-danja ny fiainan'olombelona mbola be ihany no reraka ara-tsakafo indrindrandrindra ko fa resaka fambolena tena tsy mahomby be satria le orana tsisy ny ankamaroan'ny zavatra nampanantenainy aloha tsy tody fa misy ihany koa ny tody ka le tsy vita mihitsy na tonga ny sasany ny tena mandady ambany ny fiainana raha tena mitsinjo ny vahoaka malagasy izy mety ho fenoiny le ny banga teo le ny fanantenana tsy vitany teo mety ho fenoiny raha tena hoe mitsinjo raha tena hoe tiatany razana izy fa raha sy tiatany razana izy vao maiky banga ny banga ny asan'ny tanora tena banga be tena tsy mananasa ny olona zay ny tena mampitomany ny tapany atsimo satria be dia be ny tokony olona hiasa tsy manana asa zay ny zavatra misy amin'ny resaka fandriam-pahalemana tena tsy milamina ny any efa tsy milaza na ninonina zao manana fahasoavana kely ianao dia efa potehiny sasany fa tena hoe miripaka fandriam-pahalemana tena tsisy efa miafara mikidina pinina zao ny any amin'ny tapany atsimo zao araka izany tsy misy azo ianteherana amin'ny mpitondra efa fantatra fa tsy mahavita ho ny olom-pirenena ampitsarana azy ny zava-bitany tao anatin'ny 5 taona farany ny ampitsy no hamaritra ny ho avy fa raha ny fijery ho ny fanazavana tsy hisy zava-baovao fa vo maika hiamafatrany ny fiainana pejiny politika kosa indray ary dia amin'ny 7 ny volana janoary no tapitra tanteraka ny fepitoam-pitondra Andrajoelina araky ny lalàna eo ihany koa ny fepitoana farany ijoroan'izao fitondrana izao hoy ny mpanao politika
rahalay Armanana Elias nampahantra tanteraka ny malagasy ny fitondrana anjoro ka fotoana izao anoerana izany. Avitra solondray be sy Andry Rakoto Malala. Singako firy sisa no mitazona ny Madagasikara tsy hiletika tanteraka. Miariary ny tsy fahafizana ny fitantanana. Miseho isaky ny elakelan-trano ny tsy fandriampahalemana. Rakotra bidon mavo ny renivohitra, ny jiro tapaka lava, midangana ny vidim-piainana, mitombo iso ireo tsy hanasa sahirana. Mijoro ankehitriny ny kristianina manao politika. Fotoana vitsy isa no ijoroan'izao fitondrana izao, hoy ny mpanao politika isan'ny nirotsaka ho kandida filoham-pirenena farany teo. Tsy nisy zava-bitan'ny fitondrana Rajoelina teto Madagasikara nandritra izay fitondrana izay hoy ny fanazavana. Vao maika aza, mihemitra ny firenena. Mena avokoa ny tondro rehetra. Malemy anefa ny mpitondra manoloana ireo kia natao aminy. Ny baribary eran-tany ihany koa ny fifidianana natao amboletra nampandaniany indray an'i Rajoelina ny 29 ny volana Novambra teo. Mila toerana izao fitondrana mijoro izao mba tsy hampidika izy lalindalina kokoa ny firenena. Tsy mety mampahantra voaka ka nahantra ny tamin'ny 7 tamin'ny 20 sy roa tsika taizany toerana nisy Madagasikara. Mbola atao hoe faefatra fahadimy nahantra indrindra eran-tany. Zao tsika farany raisy izao arinantsika. Inona ndray mbola tena hevitra ny amin'izany. Efa pirofo mivandravandra be zany. Ka zay no mampiororo anazy, fampiororona no anoerany an'le izy. Fampiororona ny hoe famoretana resahana zay indrindra. Fampiororona. No ety ny anoerana an'ilay zava-misy. Tsisy fifidianana ny fanekeny rehetra eto ka tsy nisy mandat zany aloha fa ny mandat teo aloha ny tapitra amin'ny 17 janvier fa zavatra natao botolo sy ankerin'ilay zavatra rehetra eny. Amafisiky mihitsy zany tsy mety. Za Elias rahalay Armanana manamafy fa tsy mety ny fitondrana ny Andry Rajoelina. Ho tapitra tsy ela ihany koa ny fitondrana ity araka ny fanazavana ihany. Tsy nisy dikany fianianana teo Mahamasina ireny. Zavatra tsy mandeha intsony, tanteraka zany ny tenin'ny tompo hoe izay misaraka amiko kosa izy tsy havita na inona na inona. Tanteraka izy io, miariary izy io. Za moa nampanantena ny vahoaka malagasy hoe amin'ny 20 janoary 2024 ny tapitra ny fahefana eo ampelantanan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina. Tsy miraraha izay resaka nataony tany aho hoe nanao investiture vaovao nanana fa na lalàna velona misy eto amintsika, lalàna velona no arahana. Zao fanjakana zao ny rahana nahita fa nanao investiture indray zao, nanao investiture tamin'ny 2019 tsy nampiasa baiboly. Nanao investiture indray izy tamin'ity tsy efa nitanterahany foana ihany moa zany efa nataony tafiditra ao anatin'ny saim-vahoaka zany za le satanika avy ny vahoaka moa efa tafiditra dia tsy afa-manoatra. Fitondrana tsy maro toerana mijoro anaty fiororona ny misy eto amintsika. Miasa avokoa ny herim-pamoretana rehetra hananany fahefana hampanginana ireo tsy mitovy fijery aminy. Ny rehetra nefa anao andrasa namotsipotsitra ny tsirarindrindra eto amin'ny firenena anarenany indray ny Madagasikara. Eo amin'ny pejiny politika izay hatrany ary tsy misy olona mametra-pialana ka mbola hitazona andraikitra izany. Hoy nambarany filohan'ny RMDM ny pasteur Edouard Tsarame. Raha nanio ny heviny indrindra manoloana ny fametram-pialana ny Prime Ministre sy ny lehibe ny gouvernemanta tahaka ny fametram-pialana nataony Rajoelina ihany no endrika aseho ny gouvernemanta amin'izao hoy izy satria politika maloto sy tsy misy manara-dalàna no atao ankehitriny. Charmano Menjanahary, Mathieu Prince. Nilaza ho nametram-pialana ny gouvernemanta Tsay Christian fa manao ny fitohizan-draha raha fotsiny ankehitriny. Saratra ny inona io teny io hoy ny mpanao politika satria tahaka ny endrin-javatra niseho tamin'ny filazana ny fametram-pialana Rajoelina farany teo, izao zava-misy izao. Manana sekretera jeneraly avokoa ireo ministera ka raha tokony ho izy araka ny fanazavana dia ny sekretera jeneraly no mandray ny fitohizan-draha raha. Ao anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra raha teo izao ka tokony tsy olana ny fanaovana izany ho hatrany ny fanazavana. Ny fanohizana asa zany raha ohatra ka tena anaraka ny lalàna antsika ny sekretera jeneraly ny ministera ny tokony nanao an'izany mandra-pahapisy ny gouvernemanta vaovao. Ino moa no asa ataon'ireo ministra rehetra ny premier ministre izy manana sekretera jeneraly fa tsy ny sekretera jeneraly hoe ny tokony hanao an'izany raha ohatra ka tena anaraka lalàna antsika. Fa matoa zany natao dika zay mbola misy zavatra tsy vita ao, mbola misy zavatra tokony hoe adoranga afenitsika aloha izy tokony azo afenina manapahatonga ny hafa mba tsy ho hita. Misy zavatra mbola tsy milamina zany hoe alamina aloha ayahy tsy avagnana satria tsy possible zany hoe tsy tery ny gouvernemanta nametra tsy voasa mantiny nisy gouvernemanta nametra-pialana fa nisy foana ny fametra-pialana hatram'izay ny sekretera jeneraly nanao ny aditsiny andraikitra fa manino amin'izao no misy an'izany satria mbola misy dossier maro samihafa
zay mbola mampieritreritra ao anatiny ka raha hoy zahay hoe lalàna re ifampifehizatsika lalàna ifampitondrantsika lalàna ny tokony araitsika tsy raha fa aza terena hoe zahay foana tsy maintsy anaraka lalàna fa nareo zany afaka manazo tianareo atao eto. Mbola sarotra ho any Rajoelina ny fanoliana ny Premier ministre Tsay Christian na dia misy aza ny fiheverana anova ny mpikamba ny gouvernemanta ko hiatrany ny fanazavana. Fa raha ny fijerina sarotra ny anoloana an'io a sarotra ny anoloana io ary izy namety am-pialana mbola io averioko tsy fa sary hitantsika ve zao hoe tsy mino hoe io Premier ministre no esoriny filoham-pirenena kely ny finoko satria samy mifankahita zavatra raha mifankalala zavatra atao ka tsy ratsy hoe efa milamina ny dossier rehetrarehetra ao angamba. Tsara ny mampatsiahy fa ny etsiky ny solomba-vambahoaka telo amin'ny fitopolo no nivoahany anarana Tsay Christian ka natonga azy ho Premier ministre. Izy no Premier ministre ela indrindra nitazona ny andraikitra mahalehibe ny gouvernemanta teto amin'ny firenena. Misy ambadika izany fa tsy tonga ho azy ho hiatrany ny fanehoan-kevitra. Eo amin'ny vavaon'ny trangam-piarahamonina kosa indray ary filohan'ilay zanakampielezana Atsinanana sy Analanjorofo no novonoa ny lehibe ny distrika n'Andinamena sy ny lefin'ny alakamisy 2 Desambra teo. Nisy fanentanana karapanondrom-pirenena maimaim-pona tao Andilamena ny alakamisy teo. Nanao antso ny filohan'ny zanakampielezana Atsinanana sy Analanjorofo no sady mpampianatra tamin'izany ary nilaza fa rehefa maimaim-pona dia tokony maimaim-pona kanefa dia mbola misy olona nakana volatra amin'ny 5,000 ariary vao nahazo ny karatra. Taorian'ny fivoriana ny alakamisy tolakandro ihany dia voantso tao amin'ny biraon'ny distrika ilay mpampianatra. Nandritra izany no nidaroana azy, novonoina, nokendaina ary narahana ompavararaka ny tenany. Ramatoa filoha lefitry ny distrika no nilaza taminy fa manana fianakaviana ao amin'ny fampanoavana ka tsy matahotra na ny filohan'ny repoblika azy. Fantatra amin'izao fa marary ity mpampianatra ity. Iverenantsika ny vaovao mahakasika ny politika dia misedra olana arabola avokoa ny ankamaroan'ny komina amin'izao fotoana izao raha ny angom-baovao fantatra mantsy fa tsy averin'ny fanjakana ny etra izay narotsaka ao anatiny ilay antsoina hoe caisse unique. Germain Menjanahary sy Mathieu Brincé. 2 miliara ariary mahery ny etra na ny impôt synthétique nalefa tany amin'ny fanjakana ho an'ireo komina 40 ao anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Tsy nisy afa-tsy 2 miliara ariary ihany anefa no naverin'ny fanjakana. Izany hoe tsy ampy 90% nylay vola narotsaka akory raha ny loharanom-baovao. Tsy ny eny Atsimondrano ihany no misedra izay olana izay fa ny eny amin'ny distrika n'Ambohidratrimo ihany koa dia tsy naverina tamin'ny Ambohitrany Manjaka ny etra sentetika. Ny etra zany taloha ny apahana etra tokony averina ty amin'ny commune zany teo amin'ny 90 isan-jato teo fa io zany efa navadika fanjakana na ena zany le etra naverina taty amin'ny taty amin'ny base taty amin'ny commune zany natao raha tsy diso lasa 70 isan-jato au lieu de 90 isan-jato de le etra koa raha zany taty amin'ny commune koa zany le etra tokony amin'ny commune reny zany lasa ny fampizarana tamin'ny faritra izy reny de zay mahatonga faritra hoe nanao zavatra akoatra zay fanampiana tany fanjakana fibe zay aloha mifahalalako amin'ny le resaka etra ny etra zany ny ena ny etra fanao sy fanomezan'ny trésor nidina taty amin'ny commune hatramin'izay lasa ny ena izy tsy mitovy amin'ny montana etra arotsaky ny trésor hatramin'izay narotsany tatoato natao anatin'izay faraparan'ny taona 20 sy 20 sy ty taona 20 sy 20 ty zay. I Ambohitra Manjaka zany anisany ao anatin'ny commune aloha commune Ambohidratrimo misy 420 de ny commune Ambohitra Manjaka zany ny voalohany amin'ny resaka fandoavan-ketra de eo amin'ny 50 hatramin'ny 90 isan-jato eo zany ny fahavitrian'ny voakan'ny Ambohitra Manjaka mandoa etra. Raha ny fanadiadina izay natao hatrany dia isan'ny olan'ny commune ny caisse unique. Rafitra nampiasan'ireo firenena miteny amin'ny ampahana manontolo ny teny frantsay ny caisse unique raha ny fanazavana. Tsy maintsy arotsaka ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana toy ny commune ao amin'ny caisse unique ny etra impôt synthétique dia izay tiany fanjakana anaovana azy avy eo satria tsy manana fahefana anaramaso izay mirotsaka any ny commune. Vokany mizaka ny tserany any vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana na ny commune.
Ny vaovao mahakasika ny anivon'ny komina izay atrany ary dia anisan'ny komina nanaoviana ny anomevanany sy hatry ny fanatanjahantena ny komina Talatamaty. Isaky ny fetiny Noely, misy hatrany lalao ara-pirahalahiana karakarain'ny komina izay andraisana fokontany 12 anjara tsy hanavahana na lehilahy na vehivavy. Nahitana sokajy lehilahy veteran sy senior ary vehivavy, misy ihany koa ny tsy misy sokajy taona. Omby, maillot, t-shirt, coupe ary baolina no nozaraina tamin'ny mpandray anjara mendrika nandritra ny lalao. Fantatra ihany koa moa fa ankoatr'izay dia niezaka ny komina nandritry ny taona ampiakatra ny karama ny mpiasa ao aminy. Amaranantsika ny fampahalalam-baovao ary eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia nitrangana etsim-panoerana tao Belgrade omaly alatsinainy 5 Desambra 2024. Fiampangana fisina osoka nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka izay natao tany an-toerana no anton'izay fihetsiketsihana izay. Miampanga ny tandrefana ho mitady anankirotana ny Serbia Moscou izay mpiaradia lehibe indrindra amin'ny Belgrade. Mialy rarinombana Manora Andrimalala. Sarbahanjato no naneho ny tsy fahafaliany tamin'ny alalan'ny fitokonana sy ny fidinana an-dalambe tany Belgrade omaly alatsinainy 25 volana Desambra. Fiampangana osoka nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka tany an-toerana voatselakory izay azo nasionalista avy amin'ny heran-kavanana no antony izany fihetsiketsehana izany araka ny loharanom-baovao. Nanakana ireo toerana izay tena fampiasa sy be mpifamezivezy indrindra any an-toerana no nataon'ireo mpanao fitokonana. Avy eo, nivondrona teo anoloan'ny komisarian'ny polisy nitaky ny fampitsorana ireo mpanao fihetsiketsehana nosamborona tamin'ny alahady nandritra ny fifandonana teo anoloan'ny lapan'ny tanàna ny Belgrade izy ireo ny hariva. Notafian'ireo mpanao fihetsiketsehana ny lapan'ny tanàna. Tao anatin'izany, nanosika azy ireo ny polisy vokany mpitandro filaminana ronoana aratra mafy ary olona 530 farafahakelo no voasambotra araka ny filazan'ny manam-pahefana. Nitsikera ny erisetro ny filoha serba izay nahazo ny ankolafy SNS na ny nasionalista ankavanana tamin'ny latsabato tamin'ny 17 Desambra lasa teo. Nilaza ho manana pirofo ny amin'ny fisian'ny fandrisihana avy any ivelany ny tenany. Manoloana ny zavamisy, nanohy ny heviny ary ny ampanga ny tandrefana ho tompon'antoka tamin'ny zavanisy Moscou izay mpiaradia amin'ny Belgrade. Miariary fa mikatsaka anankirotana ny toedrarà ao a Serbia ny tandrefana. Ho ny mpitondra teny ny diplomasia rosianina. Nampitany zavanisy tamin'ny zavanseho tany Maidan tao Kiev ireo etsim-panoerana ireo, izay nahatonga ny mpanohana ny tandrefana ho eo amin'ny fitondrana ao Ukraine tamin'ny fiandohan'ny taona 2024 ity mpitondra teny ity. Anisan'ny osoka toerindreo mpanao fihetsiketsehana tany Belgrade moa ny famelana ireo serba mpifidy avy any posy ny mpifanolo-bodorindrina hifidy ao an-drenivohitra kanefa dia tsy ara-dalàna izany. Manoloana ny zavamisy, mangataka ny hanavaozana ny lisy mpifidianana izay niavian'ny osoka ireo mpitokana izay saika mpianatra avokoa ny akamarony. Tapitrary ny fampahalalam-baovao tamin'izao alizao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Horatsika rehefa avy eo ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Aorian'izay kosa nanaratsika ny horonan-tsary Crazy Joey. Ny tena kosa dia ametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny raha mpitsindray ary tompoko.